Rahantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao kosa moa omaly ny olana eo amin'ny resaka fananantany teny Ambatomaro dia nitondra ny teny fialantsiny indrindra raha moa tamin'ireo tompon'andraikitra izay voatonona tao anatiny izay raharaha izay ny rahamatofotompony tany. Tompon'andraikitra iray avy eny anivon'ny androm-panjakana na ny CST ny voatonona tao anatina raharaha mahakasika ny resaka ady tany teny Ambatomaro. Nitondra ny teny fialantsiny momba izany indrindra i Ramatoa Merline izay isan'ireo nanonona ireo tompon'andraikitra eo amin'ny androm-panjakana ka mety nampisy olana teo amin'izy ireo. Ary ialako tsiny be dia be amin'ny CST rehetra sy ny président vomerana fananantany no tsy fahafahako ny teny anaran'olona omaly ary ialako tsiny fa io zao dia efa nazavako amin'ny taratasy io ny nanao reketana nomeko aty dia efa nazavaiko anatin'ny taratasy io daholo ny anaran'le CST dia sy ny fanazavana rehetra ka mangataka aho hanovizan'ny ankety. Nitondra ny fitarainany teny anivon'ny voameran'ny fananantany ihany koa moa Ramatoa Merline ary nitondra fanazavana mahakasika indrindra ny raharaha teny anivon'ny komisiona mpanao ny fanadihadiana. Efa eny am-penalitanan'ireo manam-pahefana arak'izany momba ny raharaha ary efa misokatra ny fanadihadiana. Tsy mpikambana ato amin'ny voameran'ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana amin'ny fananantany io CST na sénateur teo aloha voatonona io. Faharoa tsy mpikambana ihany koa ao amin'ny voameran'ny fanadihadiana ny ady tany atao anivon'ny filakevitra ambony tetezamita zay no mitaky azy fa efa tonga eto ny fanazavan'le olona laza io ary efa voalaza ato ny anarana sy ny fanampinanarana sy ny vola raisin'ny olona io ka efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Araka izany dia miantso an'ireo solitena ny vondrana parlementaire rehetra tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana amin'ny ady tany eto amin'ny filakevitra ambony tetezamita na ny commission d'enquête ny litige foncier ny tenako izay filoha mba hivory eto amin'ny filakevitra ambony tetezamita ny atalata ho avy zao amin'ny 10 ramaraina dia akoatran'ny fandiniana le ady tany rehetra sy ny asa efa ho ataon'ny commissionna dia ho diniana manokana ao izy ity. Amin'ny talata izao arak'izany no misokatra ny fivoriana izay karakarain'ny voameran'ny fananantany sy ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha izay nanonana ilay tompon'andraikitra iray eny amin'ny androm-panjakana.